Naivra Oldin sy Jean Nirina izay samy nampidirana amponjavonjo maika amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba honina mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fidirana amponjavonjo maika any Naivra Oldin sy Jean Nirina no tena iompanan-tsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Na Jean Nirina na i Naivra Oldin dia fantatsika tsara fa samy mpiaradia tamin'ny loko volomboasary, izany hoe ireo mpitondra teo aloha izany ireto roa lahy izay samy nampidirana amponjavonjo maika amin'izao ankehitriny izao ity. Tamin'ny andron'ny volomboasary dia niarahana hita sy niarahana halala fa samy nanjakazaka avokoa ireo rehetra izay tao anatin'izay antoko volomboasary izay indrindra fa ireo zay niaradia sy ireo zay lohandohany tao anatin'izay antoko volomboasary izay. Fa amin'izao ankehitriny izao mantsy noho ny fionganany izay antoko volomboasary izay teo amin'ny fitondrana dia raikitra amin'izay ny fanenjehana etsiroa ary maro amin'ireo izay azo lazaina hoe lohandohany tao anatin'izay antoko volomboasary izay amin'izao ankehitriny izao dia vaky nandositra ny alan'i Madagasikara. Fa ho an'ireo izay tsy nandositra kosa dia maro amin'izy ireo no niditra amponja vonjo maika avokoa amin'izao ankehitriny izao mandra-pahiandriny izay fitsarana azy ireo sy ny fanadihadiana lalina izay ho atao amin'izy ireo izay. Ho an'ny Naivra Oldin manokana amin'ny mahasombavambahoaka azy dia maro ireo izay nieritreritra fa afaka hiaro azy ilay immunité parlementaire izay amin'ny mahasombavambahoaka azy izay, satria raha vantana vaovao sambotra i Naivra Oldin dia nilaza mazava tsara moa ny solombavambahoaka sy teny tamin'izay fotoana izay fa mbola mipetraka izay hoe immunité parlementaire izay ho an'ny Naivra Oldin. Fa rehefa nandeha moa ny fanadihadiana amin'ny mahakasika an'izay raha mahavozaringotra an'i Naivra Oldin izay dia indroara fa nesorina taminy izay immunité parlementaire izay mba ahafahana manohy ny fanadihadiana lalina izay ho atao aminy, satria mantsy maro amin'ireo mpitondra izay ao anatin'izay immunité parlementaire izay, izany hoe ireo solombavambahoaka ireo zany dia maro amin'izy ireo no lasa fialokalofana fotsiny ao anatin'izay hoe immunité parlementaire izay ka lasa mananao foana ny sasany mandritra ny fotoam-pitondrany ao anatin'izay amin'ny mahasolombavambahoaka azy izay. Fa rehefa miala eo amin'izay iny voaraikitra amin'izay ny fanenjehana etsiroa ny amin'ireo raha rehetra izay nataony fony izy mbola voaharo tao anatin'izay immunité parlementaire izay hany ka lasa taon'ny sasany fanararaotana fotsiny izany ilay hoe mialokaloka ao anatin'izay fisiny immunité parlementaire izay. Ho an'ny Naivra Oldin dia fanararaotam-pahefana, fanimbana fananan'olona ary fanimbana fananam-bahoaka niaraka tamin'ireo gros bras sy fandratrana olona nandritra ireny tolona ireny no antony nisamborana azy ka nahatonga azy nidoboka amponja amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ny Jean Nirina indray fibodona tanin'olona, fivarotana tanim-panjakana, ireo no mahavoatsirengotra azy amin'izao ankehitriny izao ka nampidirana amponjavonjo maika eny Mercy tosika raha i Naivra Oldin raha toaka eny Antanimora kosa Jean Nirina amin'izao fotoana izao. Samy miandry ny fotoam-pitsarana azy izy roa ireo. Mbola misy olona hafa izay karohina izay namoahana didy fampisamborana ihany koa ao anatin'izao raha izao hatrany, midika izany fa mahamay ny tanàna amin'izao fotoana izao ny amin'ireo izay nialokaloka tamin'ny fitondrana volomboasary teo aloha ireny ka izao voaraikitra amin'izay izay fanenjehana sy fitsarana azy ireo izay. Asa raha ho afaka madiodio ihany izy ireo aorian'ny fotoam-pitsarana azy ireo izay, asa raha hitohiny sazy ka hidoboka amponja ao anatin'ny fotoana lavalava ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'ity raha izay nampidoboka any Naivra Oldin any amponjany Mercy tosika izao sy any Jean Nirina eny amin'ny fonjany Antanimora amin'izao ankehitriny izao. Andao aneo arantsika ity fanazavana avy amin'ireo ampahalalana ny amin'ny mahakasika an'izay raha Naivra Oldin sy Jean Nirina izay ao anatin'ity horonampeo ity hatrany. Androany
20 Mey 2024 no naitany akatra fampanoavana ny raharaha mahakasika ny Andriamatoa isany Raolodina Ranaivo Erinantsoina sy Rafanomezantsoa Jean Nirina ary ireo olona hafa voapanga miaraka amin'izy ireo. Mikasika ny Raolodina Ranaivo Erinantsoina naitany eto anatrehany fitsarana izy no ireo fiampangana manaraka ireto. Fiampangana voalohany mikasika ny fanararotapahefana izay eliko avoatondro sy fahaiziny andininy 770 andalana voalohany ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Izany dia mahakasika ny tany manatombo teo tsara honenana ary araka izay dia nanararoatra sy nanapatra ny maha-olom-boafidy azy mba azony tombontsoa manokana ka tao anatin'izay no namorona ny zavatra tsy misy dia ny filazana fa anantanteraka projet présidentiel dia terrain synthétique teo amin'io tany io. Nisy ihany koa ny tany mpanjakana teo Anosy-Zato izay nanaovany izany fanararota-pahefana izany, indrindra tamin'ny alalany famarotana ny tany ka nahazony vola. Fiampangana faharoa fanombana fananan'olona araka ny andininy 770 bisa ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana tamin'ny alalany fanagoana io tany io mba tsy ahafahan'ny tompony mampiasa azy ary mpandravana ny tambon'izy ireo. Eliko avoatondro sy fahaiziny andininy 750 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Fiampangana fahatelo fiaraha manantanteraka tamin'ny gros bras ny fanombana fananam-bahoaka toy ny zaridaina sy lalana teo Ampasapito sy teo Andavamamba ary koa fananan'olon-tsotra. Eliko avoatondro sy fahaiziny andininy 770 bisa ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Fiampangana fahaefatra fiaraha manantanteraka tamin'ny gros bras fandratrana olona teo tsara honenana ka nazon'ny arambona tsy fahafahamiasa 12 andro. Eliko avoatondro sy fahaiziny andininy 270 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Mikasika ny Rafanomezantsoa Jean Nirina dia ny fiampangana voalohany mahakasika azy dia ny fibodona tanin'olona izay efa navoaroka azy ireo araka ny didim-pitsarana raikitra navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo no amafisiny fitsarana ambony Antananarivo mikasika ny tany eo Anosy Be Angarangarana. Eliko avoatondro sy fahaiziny andininy voalohany amin'ny diditsy volana laharana 720 tamin'ny 2 Oktobra 1790 mikasika ny fananantany. Fiampangana faharoa mikasika azy dia ny fivarotana tany mpanjakana de terrain sportif teo Anosy-Zato ka novaina ho espace commercial Kantana Anosy-Zato ka ny fifanarahana tamin'izay dia natao tamin'ny fanambarana miaro lainga izay niarahany Raolodina Ranaivo Erinantsoina sy Rafanomezantsoa Jean Nirina. Eliko avoatondro sy fahaiziny andininy 230 230 ao amin'ny diditsy volana laharana 770 tamin'ny 3 Oktobra 1790 mikasika ny fananantany. Rehefa natao ny fanadiadiana teo anatrehany mpitsaram-panao famitorana dia ampy ny vesatra hanenjehana ireo voapanga ka dia nampidirina ponja mandra-pahatonga fotoam-pitsarana izy ireo eny amin'ny fonja be ny Mertsiatosika i Raolodina Ranaivo Erinantsoina ary eny amin'ny fonjana Tanimora i Rafanomezantsoa Jean Nirina sy ireo tompona andraikitry ny fokontany tsara honenana. Namoana didy mampisambotra kosa ireo voapanga mbola ho karoiny. Izay no masaka azona rosy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.